Olijaniny eny amin'ny lapan'ny antenimierampirenena iny ihany tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nisongadina teny an-toerana ihany koa ny fandaniana ny volavolan-dalana momba ny tetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy ny taona 2012 zany eto ny tinambara. Anatin'izany dia nivohitra manokana ny fiakaran'ny vola natokana ho an'ny fandriampahalemana eo ihany koa ny vola natokana ikarakarana ny fifidianana. Nolanian'ny teo anivon'ny antenimierampirenena ny volavolan-dalana laharana 4 bara 7 mikasika ny tetibolam-panjakana 20 Député 27 amin'ireo 27 tonga ny vorona nandalo ity volavolan-dalana ity. Raha ny nambaran'ireo député dia tsara kokoa mihoatra ny teo aloha ity volavolan-dalana ity ary misongadina ao anatin'ny fiakaran'ny tetibola ho an'ny fandriampahalemana. Miangava isika fa amy tombosoam-pirenena iombonana dia hoe handany ity zato isan-jato isika rehetra. Ankoatran'ny fiakaran'ny tetibola natokana ho an'ny fandriampahalemana tafiditra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 20 ity tetibola anjaran'ny fitondrana malagasy ho an'ny fifidianana izay mitetina 70 miliara ariary. FDB moa zany mitazonina nentina nanaovana ity tetibolam-panjakana 20 timo zany a nazahoana traza ary ny zavatra atao amin'ny tontolo anaty ny tena niraisina nentina namaritra n'izy tia dia ao moa zany ireo tanjona ao anatin'ny PND a zay tsy maintsy fizatsika natratrarana ireo tanjon'ireo a dia fantatsika ihany koa fa raha mieritonytsika dia hiditra amin'ny fotoana fifidianana dia tsy maintsy miraisina tato zany zay zavatra izay a. Fantatsika ihany koa ny mampamaivay ankehitriny ny tsy fandriampahalemana any ambanivohitra indrindra ary fantatra fa tena ataontsika hoe préoccupation na izany hoe tena miresaka tsy fandriampahalemana io a dia préoccupation ny ataon'ny antenimierampirenena. Neken'ny député ary tsy nasiam-panovana ny volavolan-dalana momba ny tetibolam-panjakana 20 izay naroson'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola. Rehefa avy nolanian'ny député dia andalo eny anivon'ny antenimieran-doholona ity volavolan-dalana ity momba ny tetibolam-panjakana 20